faly tena faly satria tena nirahintsika tonga eto manisy rasakatsakana eto sika zao androany azonao ve zany zay natao hoe tolona tsy hoe misy manelingelina manakatsakana mampisehoseho zavatra tokony tsy aseho dia atao amin'ny farany tsy maintsy tongotsika ndray ianao zay ihany satria nahoana tena tsy rariny ho an'ny voaka malagasy zao fiainana manjoa azy zao ka raha tsy mitolona deny zao mandrakizay angambany sanatriny vavy zany ny za zany matoy zay makaty matoy zay miaraka aminareo matoy nareo miaraka aminay irahintsika teny irahintsika mitambatra toy ny vatotsika fa na vato inona zakatsika foana rehefa matahotra nareo ka dia zay tena afatra ao atsika eto Mahamasina fatarao tsara Mahamasina zany afatotsika eto daholo any kabariny reo razam-betsika taloha mba malagasy manana ny tantarany izy ty zay nanaovana azy eto mba hahatonga ny olona tena tsiaro teny ka ny tolona ataotsika tolona hatramin'ny farany fa tsy tolona paho fotsiny zay sy matahotra fifidanany fa amboaro mazava sara ny lalàna aiza avy dia fokotany 20 isany dia lasa 300 ana mifaritra sy masinarana iny zany tena hoe akoatra ny resaka bureau de vote matoatoa zay ane mampatoky tegna anazy reo matoky tegna izy fa hoe anao an'izay ka ity sy maintsy tohizany ity faratapony amin'ny lalàna mifehany ty fireneny ty ny atao hoe HCC kanefa ny dia manao zavatra tsy ara-dalàna andrasantsika ny fanapahan-kevitra ho resahany akoatran'le filazana herinandro fanemorana fifidianana amin'ny 9 novambra dia andrasantsika ny fanapahan-keviny manoloana ny zavatra atao ety amin'ny trano maitso io miandrotsika andrasantsika mpahendreny io kanefa ny tsy ho avelantsika andalo fotsiny koa satria olona tsy mpikambana akory ao anatin'ny Sénat no napetraka ho filohan'ny Sénat mangataka an'ireo solombavam-bahoaka zahay mba hanao volavolan-dalàna hikarakarana momba ny fanaovana ny fifidianana betsaka sakatsakana tany an-dalana tany satria zay ihany ny fantany ay zay zay raha avy eo 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 zay nijorotsika mba asehotsika aminy fa ny atsika ny saina ny miasa fa tsy ninona zay tsy nampandroso amin'ny Madagasikara satria ny anazy mba modelany Bruce Lee ny atsika saina misy amin'ny atsika sahoany tsy modely zany hofafatsika tao tantara amin'ny Madagasikara toe-tsaina nampiseho androany manimba fananan'olona iny marina sa tsy marina hofafatsika eto izy tsika manana ny toe-tsain'ny mpandresy topoko avy tsy azo ekena ny fampiasana herisetra ohatran'ireny amin'ny ankizy amin'ny vehivavy amin'ny olom-pirenena satria zotsika ny aneo hevitra topokilasy topoko avy hitatsika androany fa ao anatin'ity fanjakana ity dia ny fampiasana herisetra no heveriny zareo fa hampandresy azy tsy anakan'izantsika topokilasy topoko avy ny vola mbola mety ho lany any marina ny teniny namako azy teo reny anakaramana anareo reny ray andro dia lany reny fa ny tolona ataotsika no avitsika zany ny aditsika isanandro topokilasy topoko avy nasizy any tanina natozy any tanina na 24 any tanina na Brisely efa zanaky ny efa mangotraka io dia ahoana hoe zanaky ny efa mangotraka io tsy matahotra ny angory vitsika manahoana moa zany ray-pianakaviana sady mamono vady mamono zanaka tsy mitondra volamody efa hafanenina isika malagasy manova mety ary tsy avelatsika ilatsakeo
ny olona tsy manana zom-pirenena malagasy. Enareo mpiarano minatoka za de gaga mahita ny pamma ny vary omeny pamma de avadika amina lasaka amina gony volomboasary de tsy izay misy zao ampidirigny anatina gony volomboasary nefa sy miteny ny pamma sy miteny ny banque mondiale ka zaho de anao fitaraigna tsisy mitsoky na 100 kilometra na 10 kilometra mila mahazo fandraisentsika eto ampilasy goavy betsaky zay kilometra na vity zay fa tsy akijanona raha tsy miova ny tantara Madagasikara. 11 candidat tsy misy vaza, 11 candidat tsy misy vaza, 11 candidat tsy misy vaza, 11 candidat tsy misy vaza. Fahatsika amin'ny tantara Madagasikara fa efa filoham-pirenena zany andro Nirina Rajoelina zany. Ny antony de tsotra, mbola tsy filoham-pirenena io. Tamin'izy tao amin'ny Tete Zamita filohan'ny Asante fotsiny. Ary tamin'ny 2018 tsy tokony la filoham-pirenena izy satria efa tsy nanana zom-pirenena malagasy. Azo vavanao anaty tantara zany ny naha-filoham-pirenena azy. Tsy mbola la filoham-pirenena io rangahy io. Tsy mbola la filoham-pirenena io rangahy io. Zao tsika samy joro. Zao tsika samy joro. Zahay samy joro. Ianareo manaraka anay. Memaro tsika ho avy eto e. Raha ny tantaran'ny Madagasikara tsy mbola nisy tolom-bahoaka Ravamaigny zany. Ka misaotra anareo magnotroko miara-mitolona amin'ireto candidat raika amby folo reto. Misy ny fiantsoana nataon'ireto candidat ireto ny syndicat omaly mba hiara-dalana ho fanoherana ny tsy ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tonga izahay tompoko lasy tompoko vavy, tsy ireo ihany izahay fa mbola hoary no avy ato tompoko lasy tompoko vavy. Iarahantsika nahita tamin'iny lalantsika iny fa nibanana ny fitoerana hidirantsika tao amin'ny menina satria ny menina dia efa niandry antsika tompoko lasy tompoko vavy. Leo ny ampiasaina ry zareo leo ny lokoina volomboasary ny mpiasam-panjakana tompoko lasy tompoko vavy. Leo ny teritery ny mpiasam-panjakana tompoko lasy tompoko vavy. Nefa ny karama tsy maharitra ray volana. Ka ity tolona ty dia tsy ajanontsika tompoko lasy tompoko vavy. Ny oento baza tompoko lasy tompoko vavy io dia fanjanahantany amin'ny fomba kolaka raha tsy mahafantatra isika. Fanjanahantany amin'ny fomba kolaka io mody ataony gasiny eo omeny nationalité amin'izay azo ataony sovaly. Ka tsy eketsika zany tompoko lasy tompoko vavy. Ka izahay manomboka androany dia miaraka isika. Miaraka isika ary tsisy mihemitra eo. Mbola ho avy eo ny menina, ho avy eo ny syndicat maro isan-karazany, ny croix moa efa eo. Zay mitaky ny fanomezan-danja ny mpiasa malagasy zay ny antom-pijoroan'ny croix. Tsy mijanona amin'ny tolona raha tsy mody any amin'ny tanin'ny vazaha. Ko satria ny syndicat de syndicat malagasy. Ny syndicat malagasy tompoko syndicat mijoro. Tsy manaiky lembenana. Ary rehefa nitaky izahay syndicat, na syndicat ny mpiasam-panjakana io, na syndicat ny mpiasan'ny privé io, dia tsy nisy novalian'ity fanjakana noentin'ny vazaha ty satria inona? Satria vazaha izy. Tsy mamaly ny ko eto dia mitodika amintsika syndikalista rehetra. Raha ohatra ianao mahatsabatena fa tsy nisy novaliana ny fitakiana zay nataonao dia vy manaraka anay fa tsy maintsy miala izao fanjakana tsy mahavaolana izao. Akoatra izay dia miantso ireo syndicat sy ny mpiasa rehetra natevin-darana ny hetsika ny candidat. Efa dingana iray no vita satria sy atonga namaly izany ireo mpiasa avy amin'ny ministera telo. Matoa zay manome toromarika hoe voanareo any ivelany any mbola tavelany an-trano ao misy dika zay. Matoa zay mianjanareo syndicat rehetra misy dika zay. Matoa zay miantso anareo mpiasam-panjakana rehetra, mpiasa privé, ataontsika angaredona be misy tia mijanona ny farany. Zay Efa tonga ireo syndicat ministera anankiroa anankitelo
misaotra ny antoko MFM koraka hoaviko ny antoko rehetrarehetra manomboka androany a tsy maintsy vitatsika ty tolony ty mamerina amin'ny Madagasikara amin'ny lalana tokony aleny fa isanandro hitombo reo hitombo syndicat hitombo isika rehetra tao klasy tompany ko sahy mijoro aizitsika zao zay reseo aizitsika zao zay reseo fa mbola mijoro mbola say isika rapitso dia nangatantsika ny gendarme polisy maramila hiara-dia amintsika amin'izay tsy sakatsakana ny zazantsontsika satria tsy itsika mitady azy fa izy mitady azy fa ny antsika dia be ampilaminana